Aoka iombavaka tsikariavana. Andriamanitra ray zanakafany masonao midera sy mankalaza mivoninahitra anao zahay. Fa lehibe ny fitiavanao sy ny famindramponao ka mbola avelana hatrapamonjeny zahay tompo. Mitsaoka anao, mankalaza anao sy mivoninahitra anao ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra, tsara ary mpanao tsara inao. Mipetraka ambony seza fiandrianana manjaka manerana izao rehetra izao. Ianao nahary izao rehetra izao, nahary anay tsiraray avy, araka ny endrikao raha teo, ary any koa mbola mijery sy miasy ny fiainana amin'ny tsipiriany mandraka androany sy ho mandrakizay. Mankalaza anao tokoa zahay mivoninahitra anao. Ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra rehetra tsara ary mpanao tsara. Dia mangataka mindrindra aminao arotsay ilay fananamasina mahery mba ho aty anatinay tsiraray avy sy ho nivinay, andrenesanay ny feonao. Ary hitalonay koa ny fanadiovanao amin'ny ranonao sarobidy Jesosy, mba hahatonga anao afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra. Dia mangataka aminao ary ankehitriny mitenena araka ny fombanao voninkaino izay mpanomponao. Minaranao Jesosy avy any Nazareta nazona maniry mangataka izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Mbola mpitombona amintsika mandrakarivana ny fahasoavana mampiadalana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Izany tokoa no iarabanantsika amin'ity alakamisy 4 volana Novambra 2024 ity. Ahatsiarovatsika ny famindrampon'Andriamanitra sy ny fitiavany tsy talana, indrindra ny fitondrany antsika. Araka izany tokoa ny Genesisy 5:7 no tenin'Andriamanitra izay ifantohantsika. Genesisy 5:7 Genèse 45:5. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Aza malahelo natezitra amin'ny tenanareo noho ny nivarotanareo ahy ho aty, fa hamonjy aina no nampandehanan'Andriamanitra ahy hialohanareo aty. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana fa ny tenina ny fahamarinana. Amen. Sarotsitra izany teny izany fa ny teny lazain'ny Josefa tamin'ireo rahalahy izay nivarotra azy tany Egypta. Ary rehefa nandeha ny taona sy ny andro namakivaky taon-tsarotra i Josefa, dia napetrak'Andriamanitra amin'ny toerana avo indrindra, dia karazana praiminisitra tamin'ny tany Egypta manontolo zany, ary tsy nisy ambony noho izy afa-tsy Farao. Dia izy nitantana ny tany sy fanjakana tany Egypta nandritry ny taona izay nisiany mosary tany Egypta. Ary rehefa mosarena izao rehetra izao dia tonga koa tany Egypta ny rahalahin'i Josefa nitady sakafo, ary dia miteny nambarany Josefa tamin'ireo rahalahiny hoe aza malahelo natezitra amin'ny tenanareo fa hamonjy aina no nampandehanan'Andriamanitra azy hilohalana azy ireo tany Egypta. Indray tokoa ry havana dia tojo zavatsarotra isika ary mandinika ny tenantsika, mieritreritra hoe fa inona no anton'izao rehetra izao, nahoana no izao no miseho, ary maninona no tojo ity olam-piainana ity. Dia manontany tena isika ary nandray rehefa manontany tena dia manome tsiniko an'Andriamanitra. Tsaroana ilay vehivavy anankiray izay tojo olana goavana teo amin'ny fiainany. Inona moa ny olana goavana teo amin'ny fiainany tamin'ity vehivavy ity? Ny olana goavana teo amin'ny fiainany dia izao: namono tena ny zanany anankiroa. Ny anankiray dia ny zanany lahy zany namono olona 720 ny ray novonoiny tao anatin'ny efitra anankiray tany am-pianarana tany amin'ny université. Ary rehefa novonoiny ireo olona 720 ireo dia namono tena ihany koa izy. Tsy vitan'izany fa 7 taona taty aoriana dia namono tena koa ny zanany vavy. Ary dia maizina ny tany sy ny lanitra tamin'ity ravehivavy ity. Rehefa maizina ny tany sy ny lanitra dia nitady izy fampinonana sy fanazavana izany zavatra mitranga izany. Dia lasa nandeha nakany Israely izy ary namangy
ireo toerana rehetra zay lovan'ny tompo. Ary efa tojo teo amin'ny sany Getsemane izy, le toerana izay nijalian'ny tompo ampanahy lalina tokoa, ka ny dinitra tonga rà no nitahotra sy ny ororo ny fahafatesana, dia nahitan'ny tompo izy izay nametra-panontaniana taminy hoe Herin'iza ny mampitempo ny fonao. Herin'iza ny mampitempo ny fonao. Izany koa ny fanontaniana mipetraka amintsika tsirairay avy amin'ity marina ity. Herin'iza moa ny mampitempo ny fonao io. Raha heverinao fa herinao dia mazava loatra fa diso izany, fa tsy sitraponao ny mampitempo ny fonao, fa herin'Andriamanitra mampitempo ny fonao. Tsy hery avaiza akory zany fa hery napetrak'Andriamanitra. Ka oka isika hanery tena mandrakariva eo ambanin'ny tany miaina an'Andriamanitra. Inona ary no endrika isehoany zany fotoanan'Andriamanitra izany? Mitondra antsika tokoa Andriamanitra araka ny endrika telo, dia ny fiarovana, ny fiahiana ary ny fanapahana. Miaro antsika ny tompo amin'ny alalan'ny heriny, miaro antsika tsirairay avy, ary ihany koa miaro ny tontolo misy ankehitriny. Mazava ny filazan'i Davida tokoa hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ny fahamarinanao dia tahaka ny tendrombohitra avo dia avo, ny fitsaranao dia toy ny lalina, indrindra ny olona sy ny biby dia samy vonjenao Jehovah. Salamo 1:30. Tanteraka feno zany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa ny hery entin'Andriamanitra miaro antsika dia avy aminy. Ao koa Paoly apôstôly izay nanambara fa Kristy Jesosy no talohan'ny zavatra rehetra, sady ao aminy no aretan'ny zavatra rehetra. Korintianina 1:17. Ny herin'ny tenan'Andriamanitra tokoa ny azonan'ny Jesosy ireo zavaboary rehetra, indrindra ireo planeta amin'ny fitokodinany amin'ny masoandro ohatra, hatramin'ireo zavatra madinika indrindra faran'izay kely eo amin'ny tontolo. Andriamanitra avokoa no miazona izany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izay Andriamanitra miaro ary mametra-panontaniana tokoa amintsika hoe herin'iza moa no mampitempo ny fonao. Fa mikaraka an'izany dia Andriamanitra izay miahy antsika. Tsy vitany hoe miaro fotsiny Andriamanitra fa miahy isan'andro ny tontolo izay anohariny. Mbola manome zavatra rehetra ilain'ny voary manan'aina tokoa Andriamanitra. Ary foninahary zao tontolo zao izy dia nahary ny fisara-potoana ohatra. Nozarainy araka ny voasoratra amin'ny Genesis 1 izany, 4:12, fisara-potoana rehetra. Nanome hanina ny olombelona sy ny biby ihany koa izy. Ary ny zavatra mahagaga aza dia zao, rehefa ringan'ny safi-drano ny zava-manana rehetra eto ambonin'ny tany, dia mbola no havaozan'Andriamanitra ihany koa ilay fiahiana izay nampanantenainy. Andriamanitra miahy sy ny fiainantsika amin'ny atsipireny tokoa Andriamanitra io. Hoy izy hoe raha mbola maharitra koa ny tany dia tsy hanampitsarana ny taom-pamafazana sy ny taom-pidinjana ary ny atsika sy ny hafanana ary ny fahavaratra sy ny ririnina ary ny andro sy ny alina. Mahagaga Andriamanitra fa miahy tokoa ny zavaboary, miahy antsika tsirairay. Be ny salamo izay manampirofo sy manambara ny antsara-pahanan' amin'ny fiahiany zavaboary tsy hakanavaka. Ohatra ny salamo 4:100, ny salamo 5:70. Nasehoan'Andriamanitra ho fantatry Joba ihany koa ny hery entina mahary sy mikarakara. Hitantsika izany amin'ny 7:30 ka hatramin'ny 1:20. Job 38:41. Mazava ny tenin'i Jesosy raha manantitrantitra izy fa Andriamanitra no miahy ny voromanidina sy ny voninkazo any an-tsaha. Araka ny toriteny ny teny an-tendrombohitra, hitantsika izany eo amin'ny Matio 5:19.
andiny ny faina am'roapolo sy ny manaraka. Tsy zavatra zay ilain'ny vatan'olombelona ilainy nefa no karakarain'Andriamanitra fa izay ilain'ny fanahiny koa indrindraindrindra. Ambaran'ny Baiboly fa mampiseho fitiavana sy fiarakarana manokana amin'ny olon'Andriamanitra ary sarobidy aminy avokoa ny isam-batan'ny olona. Tsy mba misalasala akory Paoly manoratra ho an'ny kristianina tany Filipy hoe Andriamanitra ho atanteraka izay rehetra tokony anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra amin'ny Kristy Jesosy. Filipianina 4:19. Andriamanitra miahy. Fa koa Andriamanitra izay manapaka. Ankoatra ny fiarovan'Andriamanitra tokoa matsiny sy ny fiain'Andriamanitra ny zavaboariny dia izy koa dia mitondra izao tontolo izao sy manapaka eo aminy. Satria Andriamanitra ny fahefana ambony indrindra dia arak'izany koa no hitantana ny zava-miseho tanteraka eo amin'ny tantara. Indraindray aza dia mirotsaka antsehatra mivantana mihitsy izy araka ny fikasany momba ny fanavotana. Mandra-pahatoson'Andriamanitra nefa ny tantara dia nasiany fetra sy fahefana asiany fetra ny fahefana sy ny fanapahana faratampony izay mpiarina amin'izao tontolo izao. Izany hoe misy ihany fahafahana izay omeny olombelona ary avelany aza ilay fahavalo dia ilay Andriamanitra izao tontolo izao hanjaka ety amin'izao tontolo izao ary avelany haneho ny fahafahany koa ny zanak'olombelona manoloan'izany. Ny zavatra mitranga masy dia izao tsy manaiky ny fahefan'Andriamanitra izao tontolo izao izay misy ankehitriny mikomy dia andevon'ny Satana. Ary izao no tokony fantatsika mandalo vetivety ihany izany fameran'Andriamanitra ny fahefan'ny tenany izany. Fa amin'ny fotoanandro kosa izay efa nitendreny araka ny fahendreny rahateo dia andringana ny Satana izy mba mitafika ny ratsy rehetra. Manapaka izao rehetra izao Andriamanitra ary manapaka ny fiainantsika tsirairay avy. Avela ao azy izy ankehitriny hiaro antsika, hiahy antsika, hanapaka ao am-poditsika. Ary izany tokoa no ahatsiarovantsika fa Andriamanitra mampitempo ny vontsika. Mareza manontany tsy miova Jesosy omaly sy hain'ireo mandrakizay ho azy ny voninahitra vavaka isika. Jesosy io. Nandray tokoa eo amin'ny tantara ny olo malaza ny Baiboly dia misy ireo olona izay entinao misedra olana sy zavatsarotra lehibe tokoa tahaka ny Josefa. Kanefa ny anton'izany rehetra izany dia hamonjy aina, haneho ny voninahitra ao. Ary izahay koa eo amin'ny fiainana andavanandro dia ampianaro atsiaro isanandro Tompo eny amin'ny fotoana rehetra. Fa indraindray ny zavatsarotra izay lovanay dia hamonjy aina. Zavatsarotra izay lovanay dia haneho ny voninahitra ao. Koa dia tario amin'ny mazaka ampitiavanao Jesosy zahay. Tario amin'ny alalan'ilay herinao tsy toa mba hatsiaro fa Andriamanitra mpiaro ianao, Andriamanitra miahy ny fiainana ianao ary Andriamanitra manapaka ny fiainanay isanandro ianao. Raha dia ankehitriny koa apetraka feno am-pilatananao ny fahatokisana fiainanao ary ny fonay ataovy matsiaro fa ianao tokoa no mahefy izany. Mangataka aminao raha Jesosy ny famindram-po, famelan-keloka avy aminao satria indraindray dia mierikerika ihany izay hoe eo ve ianao, miasa ve ianao, eny miaro ve ianao, miahy ny fiainanay ve ianao ary manapaka eo amin'izany fiainana izany. Fa tsy tsaroanay kosa fa ianao dia mahatoky eo anivonay isanandro, aty anatinay, miaro anay sy mitantana andianay, fa izay kosa no maniasia. Ampianaro izay Tompo ary manomboka amin'ity andro ity indray mba tena hifantoka amin'ny fanatrehanao, hatoky fiainanao ary dia tsiaro izany fitiavanao mahagaga izany. Koa dia ankehitriny izay mangataka indray ny tana mairinao mba hiaro ny mpanompanao tsirairay avy,
ny tanamerinao mba hiasy ny fihinanana tsipriany ary any koa hanapaka aombonay. Ny ampianarin' Jesosy zahay eo fiainana isan'andro ary mivoninahitra anao ary dia hitory ny filazantsaranao amin'izay rehetra ny koa anyranao anay. Anao niajanao mivoninahitra ary tompontompo sy mpanjaka ny mpanjaka fa amin'ny kosa ny fahasoavana ny Jesosy Kristy ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny hery sy ny fampiraisana avy aminao fanay masina. Aleloia.